alasarina na ny apokalipsy araka ny baiboly. Faly miarabanao mpanaraka ny alasarina eto amin'ny web radio indray ny tenako androany. Androany moa dia ny session 023 na hoe ny tapany farany amin'ny taratasy ho an'ny fiangonan'ny Tiatira, izay hitantsika moa ao amin'ny apokalipsy toko faharoa andininy 17 ka hatramin'ny 19. Alohan'ny hidirantsika amin'ilay tapany farany amin'ilay fampianarana hodinitsika izany hoe ireo andininy farany hodinitsika, dia alohantsika hamitona kely amin'ireo izay rehetra izay voalaza teo aloha. Efa nisy anankiroa moa no niarahantsika nianatra teto, dia tamin'ny voalohany indrindra dia niresakintsika tao amin'ny andininy 17 sy 19 momba ny Tiatira. Iza moa Tiatira? Tiatira dia tanàna kely, tsy dia nalaza loatra izy io raha mitaha amin'ireo fiangonana anankenina hafa. Ankoatran'izay dia nalaza tamin'ny fandokoana lamba volomparasy ny olona tao Tiatira, anisan'izany moa Lydia izay hitantsika ny tantarany ao amin'ny Asan'ny Apôstôly. Io lamba volomparasy io moa, ilay fandokoana anazy io izany dia tena hoe sarotra be mihitsy ny fanaovana anazy, ka noho izany dia lafo be mihitsy ny lamba volomparasy tamin'izany fotoana izany. Ankoatran'izay koa dia tena nalaza tamin'ny fananan'ny fisian'ny Gilda ny tanànan'ny Tiatira tamin'ny andro izany. Ny Gilda io moa dia nisy tamin'ny moyen âge io izany, vondron'ny mpiasa izy io na antsoina hoe corporation. Ohatra izany hoe ireo mpivarotra dia ao anatina Gilda ny mpivarotra, dia misy koa ireo mpanao asa tanana dia ao anatin'ny Gilda ny mpiasa tanana. Dia io Gilda io moa dia mivory ohatran'ny vondron'olona, ohatran'ny hoe ny fikambanana rehetra misy amin'izao fotoana dia misy ny fivoriana. Fa izany hoe mandritra io fivorian'ny Gilda io dia miara-misotro, miara-mihinana, ary rehefa samy mamimamy sy voky dia mijangajanga. Ary ankoatran'izany koa dia tena hoe manompo andriaman-kafa ao anatin'io fivorian'ny Gilda io. Dia izay izany hoe tena hoe manao zavatra tena maharikoriko izany mandritra n'io fivorian'ny Gilda io, kanefa ny mpiasa anankiray tamin'izany fotoana izany raha ohatra hoe tsy miditra Gilda dia tena hoe tsy afaka miroborobo amin'ny zavatra ataony, fa io Gilda io izany ohatran'ny hoe miantoka ny fandrosoany asa ataony sy ny fananany vola. Ankoatran'izay koa dia hitantsika tamin'ilay tapany voalohany ny momba an'i Jesosy Kristy, satria izay moa ilay izy hoe amin'ny maha-taratasy azy dia misoratana izy dia hoe Jesosy Kristy mihitsy izany no nanoratra an'io, dia izay moa no tenenin'ny Jaona hoe izao no lazain'i Jesosy Kristy tamin'ilay vao nanomboka izy, dia voalaza tao hoe manana maso tahaka ny lelafo dia hoe mahita ny zavatra rehetrarehetra, izany hoe tsisy miafina izay tsy ho hitan'i Jesosy Kristy amin'ny olombelona rehetra. Dia farany hitantsika tao dia hoe tena hoe mpitsara Jesosy Kristy, ary mitoetra tsara izy, izay ilay hoe manana tongotra varahana izy izany hoe zavatra tena hoe mafy be izany, tsy azo hozongozonina mihitsy. Dia ankoatran'izay izany, ankoatran'izay voalaza mikasika an'i Jesosy Kristy izay, dia misy koa dia voalaza tao amin'ny tapany voalohany tao koa ny toetra tsara nananan'ny fiangonana tao Tiatira. Dia ireto fiangonana tao Tiatira ireto moa dia tena voalaza hoe hananany daholo ny toetra tsara rehetrarehetra izay tokony hananan'ny mpino, dia tsy inona izany fa ny fitiavana, ny faharetana, ny finoana izay tena zava-dehibe tokoa. Ary indrindra moa dia tena hoe nanao asa tsara zareo, satria dia tena voalaza hoe ny asan'izareo farany dia betsaka noho ny asan'izareo voalohany, izany hoe tena nandroso
ireto fiangonana tao Tiatira ireto. Izay zany ny voalaza tamin'ny tapany voalohany. Tao amin'ny tapany faharoa kosa isika, izay tao amin'ny 1920 ka hatramin'ny 1920 dia nijery ny olana fiangonana tao Tiatira. Ny olana tena goavana hitantsika tao dia ny fandeferana tamin'i Jezebela. Jezebela moa dia tsy iza fa ilay milaza ny tena no mpaminanin'Andriamanitra, izany hoe mampaminanin'Andriamanitra izao zany dia mampirisika, mampianatra, mitarika olona izy amin'ny zavatra rehetrarehetra lazainy. Kanefany ny fampianarana izay nataony dia mitarika ny olona hijangajanga. Dia izany fijangajangana izany dia ara-nofy sy ara-panahy. Io moa izany dia tena hitantsika ny resaka an'ilay hoe guilde sika teto dia raha ny eritreritry ny olona mpandinika baiboly rehetra dia hoe ilay fijangajangana izay nitaritan'ny Jezebela ny olona dia tsy inona fa ilay guilde. Izany hoe Jezebela izany dia manome alalana ny olona hiditra ao anatin'ilay guilde ary miteny izy hoe sady afaka manompo an'Andriamanitra velona ianareo, izany hoe mankaty am-piangonana foana miaraka amin'ny mpino rehetra no afaka miaraka ihany koa amin'ny olon-kafa izay tsy mpino na hoe ny jentilisa, izay manompo andriaman-kafa rehefa mivory ny guilde. Dia izy zany tena hoe izy zany tena hoe mampianatra ny olona hoe tsy maninona raha manao an'izany nareo satria tsisy idiran'ny nofo ny zavatra rehetrarehetra atao any amin'ireo fombafomba rehetrarehetra atao amin'ny guilde io dia tsisy idiran'ny nofo, fa ianareo dia afaka manao an'izany fa ny fanahinareo dia any amin'Andriamanitra. Dia nolazainy Jaona mihitsy raha moa hoe sain-daliny Satana io zavatra nampianariny io. Izany mieritreritra hoe zavatra lalina be avy amin'Andriamanitra ny ampianariny, kanefa dia sain-daliny Satana no ampianariny io Jezebely io. Dia ny resaka koa tsika moa izany ankoatran'izay hoe inona ny azo an'i Jezebely sy ireo mpanaraka azy dia azo fahoriana mafy izy ary mety hiafaran'ny fahafatesana mihitsy izany raha ohatra ireo olona mpanaraby anazy izany tsy mibebaka, izany hoe tsy ho afaka moramora mihitsy izany ny zavatra nataon'ity olona ity fa hizaka ny vokatry nataony izy satria izay maha Jesosy Kristy an'ilay hoe mahita ny zavatra rehetrarehetra izy ary mpitsara marina izy tsy maintsy hizaka ny vokatry ny fahotana nataony Jezebela sy ireo mpanaraby azy. Misy ankoatran'izay moa dia ny olona rehetrarehetra tsy hoe nanaraka ny Jezebela avokoa, fa nisy ihany ireo izay tsy nanaraka azy dia ho an'ireo izay tsy nanaraka ny fampianaran'i Jezebela moa dia tsy niteny betsaka Jesosy Kristy fa hozy izy fotsiny hoe tsy hanampy n'inona ny zavatra efa fantatrareo hozy fa ny zavatra izay efa voarainareo dia ireny fotsiny tanimafy, izany hoe tanimafy izay efa nampianarin'ny apôstôly sy izay nitondro filazantsara taminareo. Izay zany ny fampinana an'izay voalaza rehetrarehetra teo aloha. Dia izao zany isika dia hiditra amin'ny etapany farany dia hovakintsika ilay toko faharoa andiny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Ary izay mandresy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa. Hiandry azy amin'ny tehim-by izy ka hanorotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany arak'izay noraisiko tamin'ny raiko, ary omeko azy ny kintana fitarik'andro izay manatsofina aoka izy hieno izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana rehetra. Eto moa izany dia azo lazaina hoe fampanantenana nomen'Andriamanitra an'ireo mahatoky. Ny jerentsika voalohany ny voalaza voalohany eo amin'ilay izy moa dia hoy izy hoe izay maharesy
izay maharesy amin'inona tokoa moa, inona ny atao hoe maharesy inona? Ny verbe ampiasain'ny testameta vaovao rehefa milaza an'io hoe maharesy io izy de ny verbe nikao. Io nikao io de miverina i-8 amby roapolo ao amin'ny testameta vaovao ary ny 7 ambin'ny 20 am'ireo 8 amby roapolo reo de ao amin'ny apokalipsy daholo. Zany hoe vitsivitsy any zany sisa no am'ireo avy reo fa tena ny ankamaroan'ny teny io zany de hitantsika ao amin'ny apokalipsy daholo. Ohatra amin'izany hijery ohatra tsika amin'io fampiasana an'io verbe nikao io de ao amin'ny toko faha 17 andininy faha 4 zay milaza hoe ireo de hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry de haharesy azy. Eto le nikao zany satria tompon'ny tompo izy ary mpanjakan'ny mpanjaka ary handresy azy koa izay momba azy dia olona voantso sy voafidy ary mahatoky. De tsy ny zanak'ondry zany de handresy fa tsy izy irery fa ireo olona momba azy ihany koa de ny olona voantso sy voafidy ary mahatoky. Ao amin'ny toko faha 1 andininy faha 7 koa de misy hoe izay maharesy no andova izany zavatra izany ho Andriamaniny aho ary izy ho zanako. Le olovaina eto moa de tsy inona fa ilay Jerosalema vaovao zay no resaka ao amin'ity toko faha 1 ity. Zay zany ohatra vitsivitsy am'le fampiasana ny nikao ao amin'ny apokalipsy. De hita ao amin'ny Jaona ihany koa izy zany hoe Jaona zany no tena mampiasa an'ity verbe ity. De ao amin'ny Jaona zany de ny hitantsika hoe horesena de ny ratsy sy izao tontolo izao. Jaona voalohany toko faha 2 andininy faha 13. Manoratra aminareo iray aho satria efa mahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Manoratra aminareo zatovo aho satria efa naharesy ilay ratsy ianareo. Eto zany ilay ratsy no resy. Ao amin'ny toko faha 5 andininy faha 4 satria izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao mantsy e. Zany hoe présent amin'izao fotoana izao zany ary ny fandresena izay nandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Maharesy izao tontolo izao zany tsika de ny fandresena de amin'ny alalan'ny finoana no azahoantsika izany fandresena izany. Zay zany no fandresena resahana ato amin'ny Jaona voalohany. De matoa zany miresaka fandresena de tsy maintsy misy ady foana ao anatiny, tsisy fandresena tsisy ady zany. De io resaka fandresena io zany ao amin'ny apokalipsy de matetika fifandroritana eo amin'ny tany sy ny lanitra foana io. Ny tany manko de ny tamazy zany hoe io foana matetika manintona antsika de tsika zany raha ohatra hoe amin'ny fomba fijerin'ny tany foana ny fomba fijerintsika de lasa ohatrany hoe manao ny fanaon'izao tontolo izao isika ary ratsy zay nefa izay no mahasarika antsika kokoa. De nefany ny zavatra tena tsara ary fantatritsika kristianina zany de hoe jerentsika amin'ny fomba fijerin'ny lanitra daholo ny zavatra rehetrarehetra rehefa jerentsika amin'ny fomba fijerin'ny lanitra zany hoe mibanjina ny lanitra tsika eo am-panaovana zavatra anankiray ohatra de zay ny tena tsara indrindra kanefa antsika moa zany maha-olombelontsika de matetika ny tany foana no mahasarika antsika. Ohatra hoe manao zavatra iray zao tsika de ny ahafinaritra ny olona manodidina antsika foana ny tanjontsika ao anatin'le izy kanefa ny tokony ho tanjontsika zany de hoe tena hoe ahafinaritra an'Andriamanitra. De zay zany misy fifandroritana foana ary ady foana zany zay ao anatintsika zany zay hoe tsy hieritreritra ny eto an-tany fa ny any an-danitra. De zay zany ny fandresena hita ao amin'ny apokalipsy zany de matetika zay foana ny tena hoe ao ambadik'le izy hoe misy fifandroritana na hoe fifanoherana zany eo amin'ny lanitra sy ny tany. De ny ady izay misy koa
eto an-tany zany ho an'ny mpino dia ny fanenjehana. Tamin'izany andro izany moa zany dia tena hoe nisy ny persécution ary ny kristianina dia tena hoe mety nigadra sy voahentsika mihitsy tamin'izany. Ankoatran'izay koa dia ny fahalemena sy ny fanilikiliana rehetra isika olombelona dia manana fahalementsika daholo isika tsisy tanteraka. Eo koa ny aretina izay mahatonga antsika ho tena malemy dia izany rehetra izany no ady hatrehan'ny kristianina zany na tamin'ny andron'ny Tiatira zany na hatramin'izao. Dia fa indrindra moa dia niady natrehan'ireo mpino tao Tiatira ireo dia niady tamin'i Jezebela. No resahantsika teo hoe Jezebela dia mamela ny olona hamonjy amin'ny fivoriany gilta. Dia izany hoe tena mafy niady satria iza moa tsy mba te hanan-karena, iza mba tsy te hahomby amin'izay atao rehetrarehetra. Dia ny fampianaran'i Jezebela dia tena miteny hoe afaka manao gilta ianao dia hahomby amin'izay ataonao rehetrarehetra nefa ny afaka manompo an'Andriamanitra ihany koa dia izany. Aiza moa misy zavatra tsara noho izany dia tena hoe ady zany ny fijoroana amin'ny marina hoe izay hanompo an'Andriamanitra tokana ary tsy mba handeha amin'izany fanompon'Andriamankafy izany. Dia tena hoe hatramin'ny fahafatesana io verbe ilay hitantsika teo hoe nikao io moa dia ao amin'ny apokalipsisy dia ampiasaina ihany koa amin'ny fandresen'ny satanan'ny olona masina na hoe fandresen'ilay bibidia. Dia io fandreseny io midika hoe mety ho faty izany ny mpino, mety hiatra manaina ny fanenjehana ataon'ny olona, misy moa ny martiora. Fa na izany ary ny fahafatesana dia tsy midika faharesena fa tsy maintsy mivoaka mpandresy hatrany ny mino araka n'izay voalaza teo hoe tsy maintsy misy foana zany ny mpandresy na dia eo ary ireo ady rehetrarehetra mianjady amin'ny mpino ireo. Dia izay zany ilay ady hatrehana amin'ny maha-mpino antsika. Dia io fandreseny io zany dia ny fiaretana amin'ny fahoriana, ny fitazomana ny finoana hatramin'ny farany na dia eo ary ireo fizahan-toetra marobe sy fahoriana mianjady amintsika. Dia ao amin'ny apokalipsy moa dia ny zanak'ondry no tena mpandresy, nahita an'izany verset izany isika ao amin'ny toko fahafito ambin'ny folo nahitantsika izany hoe ny zanak'ondry no tena mpandresy fa isika dia hiara-mandresy aminy ihany koa. Dia izay zany ilay fandresena izay hitantsika eto. Dia voalaza moa hoe ireo mandresy hozy izy ka maharitra amin'ny asan'Andriamanitra, izany hoe ny mpandresy zany eto dia ireo izay mitazona ny asan'Andriamanitra fa tsy nanaraka na nanao ny asan'i Jezebela. Dia mpandresy dia ahazo ny fiainana mandrakizay raha ny apokalipsy no jerena. Dia andova, efa nahita an'izay verset izay isika teo hoe andova ny lanitra vaovao, ny Jerosalema vaovao zany ny mpandresy. Dia izay zany ilay mpandresy resahana eo amin'ny toko fahaenina amby roapolo ity vao manomboka moa izy dia hoe andreo mpandresy. Dia izay zany hoe ireo mpandresy ireo zany dia ireo olona rehetrarehetra izay nandalo ady ny fahoriana, ny fahalemena rehetrarehetra kanefa na dia tao anatin'izany ary izy dia naharitra ary nahatoky hatramin'ny farany. Dia ho an'ireo mpandresy rehetra ireo moa zany, isika moa efa niresaka kely hoe ahazo fiainana mandrakizay izy, fa ny zavatra izay tena ambaran'ny ty apokalipsy ity zany ambara amin'ny fiangonan'ny Tiatira zany dia anankiroa teny fampanantenana ho an'ireo mpandresy. Ny voalohany amin'izany dia ahazo fahefana amin'ny jentilisa ireo mpandresy ary manaraka izany dia ahazo ihany koa ny kintana fitarikandro. Izay moa zany ilay hitantsika teo, vakiantsika ilay andininy fahaenina amby roapolo sy ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo manao hoe ary izay mandresy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa hiandry azy amin'ny tehim-by izy ka hanorotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany
arak'izay noraisiko tamin'ny raiko ary omeko azy ny kintana fitarik'andro. Zay zany le teny fampanantenana ho an'ireo mandresy. Jerentsika voalohany zany dia le hoe fahefana amin'ny jentilisa, inona tokoa moa zany? Hitantsika moa ireo teny ampiasain'ny apokalipsy ireo ao amin'ny Salamo 2:5-6. Mangata amiko dia omeko olovanao ny jentilisa ary ho fanananao ny tany rehetra, ho torotoroina amin'ny tehim-by izy toy ny famaky vilany tany no hanamotsamotsana anao azy. Zay zany dia io zany miresaka an'i Jesosy Kristy io zany hoe nomen'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy ho lovan'ny jentilisa dia hanana fahefana amin'ny jentilisa izy satria manana tehim-by dia arak'izay voalaza teo mihitsy moa hoe ohatran'ny hoe fatao amin'ny vilany tany mihitsy no atao amin'ireo jentilisa ireo. Ny tehina moa dia midika hoe fahefana ananan'ny mpiandry ondry, zany hoe mpiandry ondry zany no nampiasa an'io tehina io. Dia eto moa zany tenenina tsy tehina fotsiny fa tehim-by, dia ny vy milaza zavatra mafy be, zany hoe tena hoe fahefana mafy be, nanana fahefana entitra izay tena tsy azo atao n'inona, tsy azo hozongozonina zany i Jesosy Kristy amin'ireo jentilisa ireo, zany hoe afaka manao izay tiany, mitsara ho an'ireo jentilisa ireo. Zay no nataon'i Jesosy, dia Jesosy zany namena an'izay fitsarana ny jentilisa zay. Dia eto zany dia tsy an'i Jesosy irery io tehim-by io fa omena ireo mpandresy ihany koa, zany hoe omena an'ireo mpandresy ny fahefana hitsara ny jentilisa. Izany moa dia hitantsika koa io tehim-by io zany dia tsy eto irery no ampiasana azy fa hitantsika ao amin'ny 2:15 hoe ary niteraka zazalahy izy ary hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tehim-by izy io, novonjena aingana ny zanany ka nakarina ho any amin'Andriamanitra any amin'ny seza fiandrianany. Io hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tehim-by izy dia tsy iza moa zany fa Jesosy no resahana eto. Dia manaraka an'izay koa mbola hitantsika ao amin'ny 2:7-15 manao hoe ary misy sabatra maranitra mivoaka avy amin'ny vavany mba hamelezana ny firenena, ary izy dia hitondra azy amin'ny tehim-by, ary izy no manitsakitsaka ny famiazana ny divainy firehetany fahatezeran'Andriamanitra tsy toa. Zay ilay fitsarana eto, zany hoe ilay fahatezeran'Andriamanitra zany dia hiatra amin'ireo olona izay tsy mino dia i Jesosy Kristy dia manana fahefana hitsara an'ireo izay tsy mino ireo. Eto moa izy dia tenena mihitsy hoe hitondra azy amin'ny tehim-by. Dia an'i Jesosy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany fantatsika rehetrarehetra zany, haintsika tsara ilay andinin-tsoratra masina ao amin'ny Matthieu 7:20-7:7 manao hoe ary nanantona Jesosy dia niteny taminy hoe efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Manana fahefana rehetra zany Jesosy Kristy dia tsika koa nomena fahefana hitoro ny filazantsara. Zay zany ny fahefana azontsika eto amin'ity tany ity, zany hoe nahazo koa tsika hitoro ny filazantsara amin'ny jentilisa. Manaraka an'izay dia rehefa ankoatran'ilay hoe fanapahana ny jentilisa dia nomena na hoe nahazo ny kintana fitarik'andro ihany koa isika. Inona moa izany kintana fitarik'andro izany? Ny kintana fitarik'andro dia ilay kintana mivoaka farany alohan'ny hiposahan'ny masoandro. Izany hoe io zany dia efa mitondra fahazavana izy manambara fa ho avy ilay maraina vaovao. Ao amin'ny apokalipsy 2:20-21 moa dia Jesosy tena milaza ny tenany hoe izy mihitsy ilay kintana fitarik'andro. Izao Jesosy no naniraka ny anjeliko hanambara aminareo ireo zavatra ireo ho an'ny fiangonana. Izao no solofy sy taranaka Davida, ny kintana mamirapiratra fitarik'andro.
Jesosy Kristy zany ilay fitarik'andro. Petera koa dia mbola manambara an'izay hoe ary manana ny teny faminaniana natao mafy orina kokoa isika, ka tsara ny ataonareo raha mitandrina izany ianareo. Fa toy ny jiro mamirapiratra ao amin'ny toerana maizina izany, mandra-pahazava ny andro ka miposaka ao am-ponareo ny kintana fitarik'andro. Eto moa zany dia miresaka ireo faminaniana rehetra nisy teo aloha izy izay manomana ny fiavian'i Jesosy Kristy, ilay kintana fitarik'andro. Dia ny mpandresy zany dia ny mpandresy zany dia tsy iza fa ireo matoky hatramin'ny farany dia ireo zany dia hiara-hiaina amin'i Jesosy Kristy. Dia eto moa zany dia ahitantsika an'ilay hoe déjà et pas encore manana fahefana mijery télé isika araka an'ilay lazaina teo afaka mitory filazantsara kanefa ny antsika izay ihany ny afaka ataontsika ary tsika tsy afaka hanery an'izareo ino mihitsiny. Dia eo ihany koa ilay kintana fitarik'andro araka ny tenenin'i Paoly hoe efa velona tao anatintsika Kristy fa izany hoe mbola tsy mahita anazy mivantana isika. Fa ny tena izy indray androany rehefa any an-danitra isika dia any no hisitraka tanteraka izany hoe fahefana mijery télé izany rehefa heverina Jesosy dia hiara hitsara aminy an'ireo jentilysy ireo tsika dia hiaraka amin'ny Jesosy tsika isan'andro isan'andro mandrakizay hiaina an'izany fiainan-danitra izany. Any moa zany dia tena hoe tsisy fahoriana intsony any tsisy aretina intsony any fa tena hoe fiainana tonga lafatra, fiainana mandrakizay, fiainam-pahasambarana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Dia izay zany no ho azon'ireo mpandresy ireo. Dia faranany moa ny taratasy nosoratana ho an'i Tiatira amin'ilay teny hoe izay manatsofina, aoka izy hiaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana rehetra. Amin'ireo fiangonana fito izay voalaza moa dia tena miverina foana io. Ao anatin'ny testameta vaovao dia miverina impito ambin'ny folo io teny io hoe izay manatsofina aoka izy hiaino ary Jesosy foana no miteny an'io. Dia izany hoe tena hoe zava-dehibe zany ny fiainoana matoa Jesosy Kristy zany ny teny an'io satria tena hoe misy antony lehibe zany matoa Jesosy tena niteny hoe izay manatsofina aoka izy hiaino ary raha mijery ary isika ao amin'ny filazantsara dia miverina foana io teny io amin'ilay rehefa miresaka an'ilay rehefa ilay mpamafy voa zany izy hoe ny sasany nafafy teny amin'ny arabe, amin'ny tany lonaka tao anaty tsilo dia izany hoe tena hoe miankina amin'izay fihainoanao izay zany ny fandraisanao ny tenin'Andriamanitra. Ny tena resahantsika amin'ity fampiarana ity moa zany aloha voalohany indrindra dia fampaherezana ho antsika kristianina. Isika kristianina dia mitovy amin'ilay fiangonana tany Tiatira ihany hoe mandalo ho ady, tsisy kristianina tsy mandalo ho ady izany mihitsy. Tamin'ny andron'ny Tiatira moa fanenjehana ara-tsaina no tena ara-batana no tena nahazo an'izareo, izany hoe miatra manaina mety hoe nigadra zareo, mety hoe novonoina sy ny sisa fa isika amin'izao tsisy an'izany intsony fa fanenjehana ara-tsaina no tena mahazo antsika amin'izao satria tsika dia natao hijoro amin'ny fahamarinana. Dia rehefa mijoro amin'ny fahamarinana tsika dia betsaka ny olona tsy mahazo antsika, betsaka ireo olona izay mety hankahala antsika ao anatin'izany ary io fijoroana amin'ny fahamarinana ihany koa dia tsy hoe ny fankahalana avy amin'ny olona fotsiny no azontsika no ady tsy maintsy atrehantsika fa eo ihany koa ny mety hoe tsy hanam-bola tsika, mety hoe tsy hahazo izay ananan'ny olona dia miteraka ady izany satria
misy adi-tsaina be ao anatintsika hoe ahoana hanaraka ny fanaon'ny olona eto amin'izao tontolo izao sa hijoro amin'ny fahamarinana dia izay zany tena hoe ady ny ao an-tsaintsika. Ady amin'izao tontolo izao, ny filan'izao tontolo izao dia tena manintona iza tokoa moa no tsy te hanan-karena, iza no tsy te hiliba sy hanao fety sy izay zavatra rehetrarehetra izay fantatritsika fanao izao tontolo izao. Mahafinaritra anie reny e! Tena hoe tia nofy ireny, tsy possible mihitsy hoe misy olona miteny an'izany hoe tsika moa kristiana dia matetika mety misy olona tonga dia miteny hoe izahay tsy manao an'ireny fa ratsy be ireny, tsy tianay ireny kanefany tsy maintsy misy ady foana, tsy mandeha ho azy io tsy fitiavana an'izao tontolo izao io fa amin'ny maha-olombelonantsika mbola eo foana ilay nofo dia tiantsika ireny zavatra ireny fa izany hoe rehefa manana an'i Jesosy Kristy isika, manana ny fanahy masina dia afaka miady, izany hoe miady mihitsy ny nofo sy fanahy dia izay izany ilay ady atrehantsika. Dia izay ilay izy hoe tsy isika rehefa mijoro amin'ny fahamarinana matetika koa isika rehefa manana an'i Jesosy Kristy rehefa mandray azy ho tompo sy mpamonjy dia misafidy ny hanompo azy dia matetika izany mety hoe misy ny asa izay tsaratsara eo amasin'izao tontolo izao ohatra izay tsy maintsy avelantsika satria hanara-dia azy tsika. Tahaka izany ohatra ny asana pastera dia mety hoe tsy azon'ny hafa izany, mety hoe maninona koa no hoe ianao ary mety hahazo asa tsara be, ahazoanao vola be dia aleonao manao asa izay tsy mampidi-bola akory dia izany zavatra izany tsy mora ny fiatrehana an'izany. Dia tena hoe miaritra fanilikiliana sy fankahalana izany ny kristiana dia ireo tena tsy mora, be dia be ny zavatra ataontsika kristiana izay mety hoe tsy ho azon'ny olona rehetra. Dia izany rehetra izany tena hoe ady, miady amin'ny fakapanahy ihany koa. Ny fakapanahy moa izany tena hoe manintona ny devoly, tsy zavatra tsara mihitsy, tsy zavatra ratsy mihitsy no hantomany antsika fa zavatra mahafatifaty antsika foana dia ady ny tsy fanekena an'izany, tena hoe miady foana izany isika kristiana, miady amin'ny nofo, miady amin'izany rehetrarehetra izany dia izany ny adintsika. Dia isan'andro isan'andro isika dia miatrika an'izany ady izany foana ary tena tsy mora izany fa tena hoe mila an'Andriamanitra isika ao anatin'izany ady atrehantsika izany. Dia eto amin'ity taratasy nosoratana ho an'ny Tiatira ity moa izany dia tena hoe manome fampanantenana tsara be mihitsy Andriamanitra fa tsika kristiana hoe na eo ary izany ady be dia be atrehantsika isan'andro izany dia misy zavatra tsara be. Voalaza moa izany ao amin'ny Romanina 9:20 Paoly moa no miteny an'ity hoe eny heveriko fa ny fahoriana amin'izao fotoana ankehitriny izao dia tsy mendrika oharina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Izay no lazain'i Paoly dia ity taratasy nosoratana ho an'ny Tiatira ity izany tena hoe manome ohatra mampiseho izy hoe inona io voninahitra izay aseho amintsika rehefa handova ny fanjakan'ny lanitra isika. Dia tsy inona izany fa hiara-hanjaka amin'ny Kristy isika. Izay ilay voalaza teo hoe hanapaka ny firenena rehetra ny jentilisa amin'ny tehim-bitsika, izany hoe hanana fahefantsika. Izay ilay voninahitra azontsika rehefa hiala teto amin'ity tany be fahoriana ity isika. Dia eo akaikin'i Jesosy Kristy foana isan'andro mandrakizay tsy hanapahataperana. Izany hoe ny fahoriana izay lalovantsika eto amin'ity tany ity, miady rehetrarehetra izay atrehantsika dia tena mandalo. Na dia hoe maromaro ary ny taona iainantsika eto dia tena tsisy dikany izany raha oharina amin'ny fifaliana sy fahasambarana sy voninahitra izay miandry antsika rehefa any amin'ilay Jerosalema vaovao na ilay fiainana mandrakizay izay omanin'i Jesosy Kristy ho antsika izany tena hoe lehibe lavitra izany ny miandry antsika noho izao fahoriana rehetrarehetra izao. Izay izany no tena hoe teny fampanantenana sy teny fampaherezana ho antsika mpino rehetra izany voalaza eto amin'ny fiangonan'ny ho an'ny fiangonan'ny Tiatira izany. Dia ankoatran'izay koa ny fampiarana azo
raisintsika amin'ity tapany farany amin'ny apokalipsy toko faharoa tia na hoe ny taratasy nosoratana ho an'ny Tiatira dia io moa zany tenenina foana io amin'ny fiangonana rehetra fa tiako hamafisina kely hoe tena manova fisainana ny zavatra rehintsika. Ohatra amin'ny zavatra tena iainantsika isan'andro zany dia tena hitako mihitsy rehefa miresaka amin'ny namako ohatra ka mifosa izy na hoe manaratsy olona amiko zany ohatra hoe miteny izy hoe ianina anie tena ratsy saina be ohatra dia na dia hitako ary iny olona iny hatramin'izay hoe olona mahafinaritra iny ha vao miteny an'izay zavatra izay ilay namako tonga dia miova tanteraka amin'ny fijeriko an'iny olona iny ary mety miova mihitsy ary ny fifandraisako amin'ilay olona rehefa mahare an'izay zany hoe tena misy dikany be zany misy ny fihainoana zany dia tena hoe manova fomba fisainana tsy anona dia zany raha moa hoe zavatra resahan'ny olona fotsiny fa mainka ary fa ny tenin'Andriamanitra dia fantatsika hoe tena manova ny fiainantsika mihitsy io araka n'ilay voalaza ao amin'ny Romanina hoe Romanina 10:17 hoe koa ny finoana dia avy amin'izay henoina ary izay henoina kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Izany hoe tsy hahino an'i Jesosy Kristy mihitsy isika raha tsy misy zavatra rehintsika avy any aminazy dia izany hoe tena zava-dehibe ny zavatra henointsika zany ary isika dia tena hoe tokony hiaino foana ny zavatra tsara dia tsy inona moa zany fa ny tenin'Andriamanitra satria rehefa mihaino isan'andro ny tenin'Andriamanitra isika dia lasa mahafantatra bebe kokoa an'Andriamanitra ary ny fandresentsika dia tena hoe miankina amin'io fihainoana tenin'Andriamanitra io satria rehefa mahatoky rehefa mihaino an'Andriamanitra isika dia mahafantatra azy dia mahatoky anazy ihany koa zany hoe mila fidinina tsara mihitsy zany hoe inona ny zavatra henoina ary eto moa Jesosy Kristy dia mampirisika antsika hoe hihaino azy dia tenin'Andriamanitra ihany no ahafahantsika tena hoe mihaino an'i Jesosy Kristy. Dia izay zany no fampianarana mikasika ny taratasy nosoratana ho an'ny Tiatira tapitra androany zany dia mitohy iny mbola mitohy foana ny fianarantsika ny apokalipsy fa olon-kafa indray no hitondra an'izany fampianarana izany dia hiaraka hivavaka isika hamarana anazy. Jesosy Kristy tena faly ny fonay amin'izao fotoana izao satria tena hoe mbola niteny taminay indray ianao ary nampafantatra ianao hoe ho anay mpino izay maharitra hatramin'ny farany izay mahatoky dia hiara-hanapaka aminao ary handova ihany koa ny fiainana mandrakizay dia tena hoe voninahitra lehibe zany ary na inona zavatra mety handalovana eto amin'ity tany ity dia kely zany raha mitaha amin'ilay voninahitra miandry anay rehefa ho avy ny andro izay hiara-hanjakanay aminao ary izany dia tena tsy hanapahataperana zany fa haharitra mandrakizay rehefa hiala eto amin'ity tany ity. Izay dia misaotra Jesosy Kristy noho ny amin'izany fampanantenana sy fampaherezana izay nomenao anay indray androany dia ampio izay Andriamanitra amin'ny fihainoana ny teninao isan'andro mba hahafahanay tena hoe mifikitra aminao hatrany ka tena hoe handresy izahay ary ho mahatoky hatramin'ny farany. Misaotra Tompo. Amen. Alasarina na ny apokalipsy araka ny Baiboly.